Ndray mikasika ny baolina kitra eto an-toerana ikarakara ny grand tournoi de la ville d'Antananarivo ny 17 sy ny 30 janoary avy zao ary mitohy amin'ny fahatelon'ny volana febroary sy ny ligna Analamanga ho amin'ity taranja ity miaraka amin'ny commune Antananarivo renivohitra io mifanindran-dalana amin'izay hetsika izay ihany koa dia isy ny fifananana ho an'ireo ankizy latsaky ny 13 sy ny 12 taona izany avy any anivon'ny Fokotany sy avy anivon'ireo sekoly baolina kitra misy amin'izao fotoana izao manazava mikasika izay indrindra ary ny filohan'ny ligna Analamanga. Zany le fikarakarana an'ireo grand tournoi de la ville d'Antananarivo izay rahana miasa amin'ny ville d'Antananarivo no rahana miasa ihany koa amin'ny PDS Antananarivo renivohitra. Izy io dia ampiorana an'ireo club efatra izay rehetrarehetra lehibe indrindra eto Madagasikara zany sady fanomanana ihany koa an'ireo ekipa roa solon-tenan'i Madagasikara amin'ny fifaninanana afrikanina zany amin'ity taona ity. Izy io dia amin'ny alahady 17 volana janoary dia ny 30 volana janoary andro alarobia izy io dia ny alahady 13 volana febroary zany hoe style na poule des as zany hoe eona daholo ireo ekipa efatra ireo dia tsy zany fa ny AS Adema, ny TCO avy any Mahajanga, ny Knaps Sport avy any Tasy ary ny Tana Formation avy eto Analamanga. Ireo ekipa efatra ireo zany ny fandimby eona zany amin'io andro io. Ny andro voalohany dia eonan'ny Tana Formation sy ny Knaps, dia ny faharoa eonan'ny Adema sy TCO zay zany match-ny le 27 février zany eto amin'ny Kianjaben'ny Mahamasina. Dia ny manaraka anazy izay maharesy no manao amin'ny resy. Zay zany no style anaovana azy. Zay dia tafiditra ao anatin'ireo grand tournoi de la ville. Le grand tournoi de la ville d'Antananarivo zany dia zaraina andiany anankiroa izy io. Ny ray ho an'ireo sangany indrindra eto Madagasikara amin'ny sokatra senior zany, fa misy ihany koa ny milatsaky ny 12 taona sy ny latsaky ny 13 taona zany. Tafiditra ihany koa anatin'le resaka critérium izay iarahana amin'ny ireo Fokotany 20 eto Antananarivo renivohitra sy ireo club école de foot zany misy ato amin'ny faritra Antananarivo. Dia izy io zany isan'ny tournoi goavana ho atao amin'ny vacances février zao mardi gras io zany ho atao eto Antananarivo.